ain'Andriamanitra mba olona mafloa araka ny ao am-pony. Amin'izay rehefa tonga amin'ny fakapanahy tonga dia miziriziry, za rangaty izany intsony tsy hanao an'izany intsony aho. Alleloia. Andaontsika tena hoe ho radical ao amin'i Jesosy. Amen. Rehefa izy dia izy. Za nefa mahita fa tara loatra ianao raha zao ianao vao hiverin-dalana. Veloma, mandroso pastera. Asitehaka mafy ho an'i Jesosy kosa aloha e. Reny le terroriste raha ohatra ka tany amin'ny finoana hafa. I pastera teny. Taontsika hitsangana re. Zao izy zao tsy terroriste intsony fa cieloliste. Ciel indray zao izy fa tsy terre. Terreur moa zany le dika fototeny. Anisan'ny zavatra ho ataontsika ny siteny teo napetraka Andriamanitra teny ambava mpanompony hoe aoka ozy izy ho vavaka ao anaty olona ray roa tena mila vavaka tsika pastera amin'ity sekoly ity tena fahaterena ao anaty dika teny fototra izy dia hoe nécessité zavatra tsy tokony eritreretinao hoe azo avela. Zavatra tsy tokony eritreretinao hoe tsy voatery ho resahana. Zavatra tsy tokony ho amaivaninao hoe afaka miandry amin'ny herintaona. Zay no atao hoe nécessité ary zay no atao hoe fahaterena. Raha vao tsy mivadika fahaterena le izy dia zay mahatonga an'Andriamanitra manontany inona no tianao ataoko aminao. Farany teny Bartimeo hoe sprinter telo dia crafter efatra. Dia nomeny Jesosy tena miteny aminao marina fa nomeny. Fa atao inona ke reto fiara be dia be mampidi-bola nefa maso jamba. Nefa afaka mangataka maso mahiratra manaraka ho azy avy eo ny zavatra rehetra. Ianao zany tonga eto tokony mahafantatra hoe inona tokoa le tena mahatery tokony hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia zao Andriamanitra omniscient. Ozy izy ny olona resaka tamin'i Jesosy hoe fantatra fa ianao dia mahalala ny zavatra rehetra. Fa nafantany aza tsy teneniny aminao. Fa ianao no aseny miteny an'ilay izy. Ianao zao tonga eto hoe fantany. Tena akaikinao, ianao zao fantany tsara hoe. Fa ianao tsy mahafantatra anao hoe. Zany hoe nizanizy tsika tonga eto dia fantatr'Andriamanitra le ninninona mety ilainao. Fa Andriamanitra nefa te hanaitra anao hoe tena zay ve. Alléluia. Dia ndao tsika hanao sujet de prière anankiray. Angataka tsika mba ho fahaterena foana no entinao sy maniraka anao andohalika eo anatrehan'Andriamanitra. Le resaka tery tsy resaka hoe tsy hoe tery te azo telefona ohatra. Tsy zay. Fa tena reno satria ny telefona tsoroka aminao telefona zao tsy nécessité. Mihaino ve tsika? Fa ny sofinao mahay midiscerner zany zao nécessité zao zany. Sandrato ny tananao dia miresaha amin'Andriamanitra. Zavelan-dalo fotsiny fotoana nitarihan'ny fanahany ianao tonga eto amin'ny fanatrehany nanairany ianao. Ireo teny be dia be napetraka Andriamanitra eny ambava mpanompony manaitra antsika eo amin'ny altarany vavaka mba ho tena conforme amin'ilay zavatra andrasany le avoakanao. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fiainam-bavaka ao mba tsy ho vavaka alasafay, tsy ho vavaka zara fanatao, tsy ho vavaka à 10% na 50% na manananiky ny 90%, fa tena vavaka à 100%. Tena renao mihitsy hoe tsy misy issue, tsy misy zavatra hafa intsony azonao raisiny. Tsy misy akoatra n'Andriamanitra ary Andriamanitra rery no solution ho anao. Zany angatao amin'i Jesosy mba hisokatra ny ao anatinao. Iaiky fa amin'izay rehetra mety ilainao amin'ny andavanandrom-piainanao dia Jesosy no fototra azahoanao izany satria izy ny loharanon'ny famonjena mandrakizay. Misaotra anao izay ray aminaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny sekoly, misaotra ny amin'ny teny mpanairana tonga anay ho olon'ny vavaka, atonga anay ho mpivavaka matanjaka, atonga anay ho mpivavaka mipleranao tena hoe agréable aminao ny vavaka ataonay. Indrindra tsy ny teny mipentsipentsina avy eo am-bavanay fa ny fonay miatrika anao. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny alalan'izany adingany teny zany mba ho vita ny fotoana dia ho tonga mpivavaka sy mpiankohaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanahy zay ary ampitsiky
sy ampifaly anao tompo ny fandolianay tsy ny fahitanao anay mandoalika fa ny fonay mihitsy tena mifanandrify amin'ilay karazana fiainam-bavaka irinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana ary vetivety. Anatin'ny sekolim-panasitrana androany dia avy hatranintsika dia hiditra anatin'ny lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe fruit. Izay angamba ny titre fohy indrindra ny entiko hatramin'izay no sarana teny. Fruit. Tsy hoe fruit fa fruit. Vokatry ny fanahy. Zakaria 7:20. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zakaria 8:23. Zao ny lazain'i Jehovah tompo maro amin'izany androzany dia hisy folo lavy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-dambany jiosy anankiray ka hanao hoe mba handeha araka aminareo izay fa efarenay fa momba anareo Andriamanitra. Ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny olona ao anatinao, atao anatiko, izay aseho atsika no maneho an'Andriamanitra tsy tamaso. Ahitany mpitazana an'Andriamanitra, ahatonga azy ireo ho te anaraka antsika, tsy noho ny amintsika fa noho ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra tsara, amin'ny mantoetra tsara iainantsika. Mba ho tanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe any amin'izay isy aho no tiako isy anareo ary isy izay manaraka anareo. Ny programan'Andriamanitra zany dia tsy hoe iseho aminao fotsiny izy fa iseho amin'ny alalanao. Ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalanao dia tsy amin'ny alalan'ny asa mahagaga, tsy manifestation ilay izy fa fruit. Zay mahatonga ilay titre androany maraina hoe fruit, vokatry ny fanahy. Miteny lavitra ny fisehoana ny fanahafanao an'Andriamanitra mantoetra mihoatra noho ny fitorianao ny teny fahamarinany. Miteny lavitra amin'ny fitoriana filazantsara velona ny fijoroanao manahaka an'Andriamanitra amantoetra. Zay mahatonga ny epistily manambara hoe rehefa tsy voataona ny teny ozy izy dia tokony ho voataona ny fitondra tena tsara. Tsy hoe tsy lahitry ny teny ilay olona fa miteny lavitra ilay fiainana aseho anao. Maneho fa tena manan'Andriamanitra ianao anatin'ny fonao, manaraka an'Andriamanitra ianao, mitovitovy amin'Andriamanitra ny réaction anao. Dia izay ny manaitra ny olona hoe ay tena misy Andriamanitra, matoa mbola misy kristianina tsara fanahy. Fotoana ny fijoroana izao ary inoko fa amaly zavatra be dia be izay. Mety ametraka fanontaniana hoe inona ny idiran'izany fa za ty izao marary. Mahitsy be zao zany. Za zao ty marary kinona ny idirany hoe manao toetra tsara dia amin'izay tsisy raha raiky ny olona aloha zao. Zay aloha zany dia faretina anankiray ianao tsy miraharaha olona izay. Ary zay aloha dia hovahantsika andro maraina mialohan'ilay fanaintainana eo amin'ny nofinao. Satria raha vao tsy miraharaha olona ianao dia manjary tsisy miraharaha ianao. Tianao ianao tsisy miraharaha. Mazava be mavalina izay dia hoe tsia. Ary hozy Jesosy na inona tianareo ataon'ny olona aminareo aza takiana atao fotsiny. Tianao ve ianao tsy ory sy mailany amin'izay alehanao, sorira, tsikitsiky. Vao mifoto dia misorira amin'ny tompo roa ianao, vao mifoa. Dia mandritry ny journée dia omeo ny tsiky maimaimpona daholo ny zavatra rehetra. Halleluja. Na olona faran'izay masika ary tsy afaka ny ampijinjanao fahasiahana rehefa tsara fanahy ianao. Miregle problema be dia be ny fiombonanao amin'Andriamanitra amantoetra. Dia tsika iverinao amin'ny Jaona 2:10 anisan'ny zavatra nytenenin'i Jesosy mahakasika ny communion sy ny fruit. Jaona 2:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Vakiko amin'anaran'i Jesosy. Za no tena voaloboka, hoy Jesosy, ary ny raiko no mpamboatra.
Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Ny amin'ny dika teny grika hoe dioviny mba hamoa bebe kokoa. Voalohany tsy ny voaloboka no maneho fruit fa ny sampana. Raha misy olona zany ny ambadika any mivavaka hoe Andriamanitra miseho dia ianao valim-bavaka. Tsy ianao tonga vany ianao manana ny toetrany maneho azy. Ianao le sampana mitondra an'le fruit na le voankazo voaloboka nyainga avy tany amin'le fototra izay iombonanao. Tsy ny voaloboka no mitondra an'le vokatra fa ny sampana. Ary Jesosy dia miteny fa misy mitondra, miporte fruit, mibata sy mitondra vo bebe kokoa. Misy dingana ilay izy ilay tenen'ny pasteur sandratra teo. Androany ianao teneny hoe eto tsy mety dia areninao iny. Tonga indray ny rapitso tia indray ny ahitsy dia areninao iny. Dia mandeha ny fotoana dia miova ianao. Dia aza taitra fa mety tsy horenao ny fiovanao. Fa ny olona no hitaratra tahaka an'le tara-pahazavana teny amin'ny tarehy Mosesy. Fa na inin'Andriamanitra tsy apahitana an'le niova, fa ny olona no ampitenenin'Andriamanitra ampaherenao, fa misy zavatra efa mba niova kosa tao anatinao. Ny anton'izany tsy tian'Andriamanitra ny hoe ery ariva efa niova. Fa tian'Andriamanitra ny hoe hanetry tena mandrakariva hoe mbola ny andalam-piovana anahaka an'Andriamanitra amin'ny fahatanterahana. Tena akaikinao efa miova ne ianao io mila manohy fotsiny hoe. Jesosy dia miteny hoe rehefa manaiky ho diovina, rehefa manaiky ho amboarina ozy izy dia lasa miporte fruit bebe kokoa. Zany hoe raha ohatra ianao zao mamindra fo maraina dia mety lany iny amin'ny folo. Fa rehefa manaiky ianao ho amboarina dia lasa maharitra iny hatramin'ny 2, maharitra iny hatramin'ny 4, izay le bebe kokoa, maharitra iny hatramin'ny 7. Alohan'ny atoriana mbola disponible ao anatinao ho an'ny manodidina anao le vokatry ny fanahy, ahatonga anao karazana olona famindrapo mandehandeha. Hoy izy ny epistily, isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy, rain'ny famindrapo. Ho ampanao matematika dia lojika be zany. Jesosy égale famindrapo, ary ny zanak'Andriamanitra égale famindrapo. Ianao zany tsy takiana amoaka famindrapo, fa ianao mihitsy le famindrapo mandehandeha. Tena ny andro efa ela nanomana izay fa tena le réaction antsika zany réaction tena alleluia. Teneno akaikinao famindrapo mandehandeha ianao io dia zay anisan'ny mahatonga ny olona hitaratra ny fiainanao hoe tena misy Andriamanitra. Satria ny fisian'Andriamanitra tsy mamaly faty olona adala, fa mamindra fo olona manao tsy mety manova ny olona iny ho tonga olona tsara. Zay ny tena fisehoan'Andriamanitra. Nanovanao izy fa tsy nandringana anao. Dikan'izay niza tokony ho aringana ny ambadimbadika any avy amin'ilay vaovao be lehibe famafoa tatoato izay manimba fo ary misarika ny sedra sy ny fizahantloetra maro samihafa ahatonga fomba fijerinao tsara mitady ho ratsy tampoka teo. Dia reny olona reny mendrika ho avelaheliko ho amin-drana fo. Hoentina mbavaka toy ny sakaiza, hoentina mbavaka toy ny praitapo, toy ny zanaka, toy ny havana lavitra, toy ny kozinina lavitra. Tena akaikinao vavaka mila ataonao fa tsy mimenimenina hoe. Ianao tsy mpitsara hoe. Tsy mahazo mitsara ianao hoe. Misy resaka tsy fantatro ao hoe. Ianao ary tsy tany akory hoe. Vavaka ao nanjaranao hoe. Sy mitehaka mafy ho an'ny tompo. Fantatrareo fa manimba enlèvement reny. Tsy le événement fa le attitude. Tsy le enlèvement loatra moa zany fa le olona ho enlevena no atahorana mety tsy miplaire. Tsy miplaire à Dieu. Azony ny fonao adio. Karaha izay pasteur tsy rariny. Ny fomba ahafahanao mahita ny rara ny vavaka mangina fa tsy fitakiana. Fo madio fa tsy fo maloto. Onena fa tsy sorena. Amboaro fo.
hoe teo amin'i Jesosy ny fo. Ataovy sujet de prière io natren'Andriamanitra ny fonao. Hoy Jesosy eto, tsy ny voaloboka no mitondra le vokatra, le fruit, le toetra, fa ny sampana. Ny fahatsaran'Andriamanitra zany dia miseho amin'ny fahatsara-toetranao isan'andro. Adidingeza be zany atsika zanak'Andriamanitra. Ary tsy adidy mavesatra ilay izy. Azo iainana zany. Apokalipsy 1:20 aminaran'i Jesosy. Zay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary zay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary zay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary zay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny ratsy ratsy, fa kosa ny tsara tsara. Ampidiro ny safidinao sy ny fanapa-kevitrao ho isan'le olona mietsara amin'ny alalan'ny fanekenao angetaheta lay fiatsarana. Ny 9:15 amin'ilay Jaona 15 dia hozy ny tompo aminaran'i Jesosy, tsy ianareo no mifidy ahy, izaho no mifidy anareo, nanendry anareo mba handesy amory mba areta ny vokatrareo. Le mitondra n'le fruit zany dia mbola misy ny hoe mitondra ny fruit bebe kokoa, efa nazava izy teo, ary indrindra izy Jesosy mba aharitra le fruit, mba aharitra le vokatra. 14 anaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, raha vao tsy en communion amin'ny voaloboka dia toy izany koa nareo, raha vao tsy miray amiko dia tsy afaka mamoaka ny toetrako. Tsy eny lavitra no hanahafanao ny toetrany, fa tsy maintsy eo akaikiny. Tsy enao irany no afaka maneho ny toetrany, fa enao mankeo aminy aloha, miresaka aminy aloha, miaraka aminy aloha, mikambana aminy aloha, zay vao toetra. Tena kekinao communion vao fruit. Nisy taontsika ny azakazaka ao amin'ny sekolin'ny toetra. Fandriamanitra manitsy hatrany arakaraka ny androsoany fotoana, fa mifototra afahanao miaina n'ilay toetra ny rasan'Andriamanitra. Mazava be eto tsy zay tsara fanahy, fa zay tsara fanahy miaraka amin'Andriamanitra. Tena kekinao tsy zay tsara fanahy hoe fa zay tsara fanahy miaraka amin'Andriamanitra hoe. Mazava be zany eto le fanontaniana mety mipetraka hoe ary maninona misy olona any pastera, izy tsy mpivavaka miaraka amintsika rehefa ohatrany tsy mpivavaka mihitsy ary, fa ny toetra ny tena tsara lavitra nareo mpivavaka be tsara velatsireo. Misy ratra zany. Ary mahavariana fa rehefa any ambara misy be tsara velatsy tsy menimena le olona. Fa tsy tokony misy be tsara velatsy kosa aloha atao amin'ny tanàna e. Ao amin'i Jesosy io resahako io. Mianara miaina toejaza. To dia fiainam-pahatsorana. Mianara. Very zany rehefa mandroso ny taona. Fa tokony ho tehirizina zany rehefa miverina ao amin'i Jesosy ny fahatsapanao. Mety hiteny hoe ka ny zavatra rehetra ne tsy fiteny pastery. Ny zavatra rehetra mety tsy fiteny fa ny ao am-ponao tokony ho fantatry ny manodidina anao. Ary indrindra izay rehetra natao fonao tsy tokony misy miafina amin'Andriamanitra. Tsy maintsy communion aloha vao fruit. Raha tsy izany dia lasa endrikendrika le vokatra, le fruit na le toetra. Ohatry ny manana an'le toetra fa tsy le andrasan'Andriamanitra. Endriny fotsiny le izy fa tsy lay tena andrasan'Andriamanitra. Etsika efa manomboka mitsikafona miditra ny anatin'ny lalina hoe avy aiza le fahatsara-panahy. Izy io ohatran'ny mbola kely ohatry ny daridaroan'ny namany izay dia lasa ohatry mipetrapetraka io zazy io. Tsy avy amin'Andriamanitra le zany. Fa avy amin'ny daridariko ny eno tsara le izy. Dikan'izay tsy ratsy izay toetra izay, fa tsy izay le andrasan'Andriamanitra. Fa le andrasan'Andriamanitra enao le nandray an'i Jesosy,
Ianao le miaraka amin'ny Jesosy dia avy amin'ny fiarahanao amin'ny Jesosy no lasa voatefy sy masaka ny fahatsara-panahinao. Lasa tsara toetra ianao arakaraky ny banjinanao an Jesosy amam-bavaka isan'andro anahafanao azy. Zay no mahatonga anao mila mivavaka. Arakaraky ny vavahanao no amindran Jesosy ny toetrany. Satria miresaka amin'eo ianao dia manomboka ampitainy hoe ohatr'izao ny fisainantsika. Ianao moa zany tsy mampipita ninina ny aminy. Saorana ny Tompo fa izy mampipita ny rehetra ao aminao. Zay ny testamenta vaovao, contamination positive. Zay tsara ny amin'Andriamanitra tonga dia mipita ao anatinao arakaraky ny fampiresahanao aminy. Ohatra, manana olana ianao resaka fo maratra, fo tohana, fo mankahala, rancunier, misy lolompo. Dia renao be hoe ary tena blocage amin'ny fiainana le izy, ary aretina mila sitranina zany. Ny solution zay tsy fametra-tanana. Satria ny nafako namela heloka teo amin'ny côté nisy anahy tsy fametra-tanana. Fa ny fiarahako tamin'Andriamanitra, ny resako tamin'Andriamanitra foana isan'andro. Tsy vita ndray andro kosa aloha le izy, tsy mampanantenanao hoe andro aman'andro dia vita daholo ny zavatra rehetra. Fa azo atao nefa mamita an'izy rehefa tena feno ny etaetanao. Fa arakaraky ny fampiresahanao amin'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra fahatsapana anao, fa tsy le olona ny problema fa ianao. Tsy zakako zany pastera. Za sy ny fijaliako mbola endrikendrehanao fa zany tsy mety. Ka rehefa tonga any amin'ny dentiste ianao dia nifinizaka eny entinao any. Alolo mba agna. Miteny le dentiste kafo ny vava. Izy am'reto marary. Sinivoko fa liany an-trano. Tozy le dentiste ki manina ianao ny tonga eto, eto ty le manana nify marary dia ndany ianao mody. Batao fandrinao dia lasa ianao mandeha. Araka ny fitenin'ny Tompo. Dikan'izay, rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra dia omeo le fahatsapana hoe Tompo, le tsy mety ataoko ampafantaro aho. Fa za aloha tonga eto tena reko hoe tsisy mety daholo izay ataoko fa mba ataovy tsapako Jesosy. Hosokafan'i Jesosy ny fonao. Hosokafan'i Jesosy ny masonao hoe hitanao teto amin'ity zavatra ity nisy fahadisoana tamin'ity teninao ity. Teny anankiray nibilisatra. Dia arakaraky ny fampiresahanao amin'i Jesosy no ananao fahatsapana hoe ay ianao kely tena mila vela heloka aloha. Ary Jesosy tsy nisalasala fa tonga dia namela anao. Zay ianao vao afaka mitsangana hoe zary tia navelako ahoana ny tsy amelako, zay ianao vao mamotsitra an'ilay olona. Dia zay ny famelan-keloka tian'Andriamanitra iainanao. Mamela ny elokay. Ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra no hitombonao hiova tsikelikely hifanaraka amin'ny toetrany arakaraky ny arahanao aminy. Zay mahatonga Timoty 2:7 manambara amin'aran'i Jesosy hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Inona ny fifandraisan'ny herin'Andriamanitra sy ny vokatry ny fanahy? Inona ny fifandraisan'ny herin'Andriamanitra sy ny toetra? Hoy Jesosy amin'ny Jaona 9:12 ny tenin'Andriamanitra azafady, fa izay rehetra nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Mino ianao dia maneke ny herin'Andriamanitra nomena izay mahavita manovanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Aza misalasala ny amin'ny finoana ny fiovanao. Fa novain'Andriamanitra ny natiranao. Ianao tsy lasa Andriamanitra fa ianao lasa zanak'Andriamanitra. Zay aloha mazava be. Satria lasa Andriamanitra ianao valio ny vavaka ao ane. Ianao tsy ny anay fa ny ianao aloha. Fa tsy vitanao zany satria ianao tsy Andriamanitra. Fa kosa le Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra nanao ny sakrifisy tandrify mba hahatonga anao ho afaka hatsangana ho tonga zanaka natsangana. Nefa amin'Andriamanitra ny zanaka nateraky ny zanaka natsangana mitovy amin'ny fanehoam-pitiavana. Dikan'izay raha voarenao ohatrany bloqué zany hoe zary tiany olombelona be ty, olombelona be mpanota sady be défaut be, dia hoampaherezy le hery avy ao anatinao hoe tsia, efa zanaka ianao. Ary efa nomanina ao ambadiky ny nanovananao ho zanaka ny karazana fiovana tandrify amin'ilay mahazanaka anao. Révélation no manangana anao hiova fa tsy mokondoha.
raha vao tsy miverina ianao zay le communion, miverina miresaka amin'i Jesosy ianao dia mihemasaka ny fiovanao. Tena akaikinao, ianao tsy miova ho azy eo hoe fa arakaraka ny iresahanao amin'i Jesosy hoe ao anaty vavaka dia miova ianao. Ahoana ny endrik'isehan'ilay fiovana? Mangetaita fiovana aloha ianao. Ny tena marina zany le sujet de prière mihitsy no hiditra antsika rehefa. Alléluia. Ny herin'Andriamanitra no manova ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra manana ny toetra an'Andriamanitra. Fantatsika ny voalazan'ny Romanina 5:5, ny fanamasina rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray dia mitondra ny fahafenoan'ny toetra an'Andriamanitra atobaka ao am-pon'ilay olona. Zany hoe ilay olona zany tena kizitombelona be fa misy tokona fahalemem-panahy tsy miasa ao. Dia mila tonga saina ianao fa mifanamasina ao anatinao, tsy hoe mampivibranao fotsiny, fa mitondra ny fahafenoan'ny toetra an'Andriamanitra mba ho disponible azy avoaka amin'ny fotoana rehetra ny toetra an'Andriamanitra efa ao anatinao. Tena hoe kaikinao efa ao anatinao ilay izy hoe. Zany hoe raha mirectifie sujet de prière zany tsika dia tsy hoe omeo fahalemem-panahy, efa ao ary ilay iziko, omena ahoana indray. Fa ampianaro amoaka an'ilay izy satria efa ao ilay izy. Dia jereo manampy anao hiatrika ny fahafantaranao fa tsy lavitra mbola tadiavina ny izy fa ao mila hifankahitana sy mila hifankazarina mba hamoaka an'ilay izy ara-potoana. Ny toetra tsy fihetsem-po ara-nofo. Tsy mandeha amina sentiment ianao. Ohatrany hoe olona iray no miteny dia ay mampalahelo izy, aza mihaino lakolosy tokana. Mihaino lakolosy be dia be. Findrindrindrindra mihaino an'Andriamanitra. Raha olona tsy tia anazy ao miresaka aminao dia ho raha tsy niany ndao hiresaka e. Dia ho azava ny resaka hoe tsisy an'izany ka. Ay zao iny fa tsy zao ka. Tsy resaka hoe manamary tena fa resaka ny resahako. Fa ndraindraytsika misaringotra ao anatina resaka tsy natrihantsika. Ianao tsy manatrika conseil de gouvernement sy conseil des ministres. Eny misy ray mety misy amintsika mety miasa any aloha possible. Farany reny daholo be tsisy nanatrika any nefa tsika sorena amin'ny zavatra resahan'olona any. Nefa ianao tsy any. Tsy hainao na lainga, na fitaka, na bombona le tenen'ny olona aminao. Dia ahoana anao inona ny arifana, inona ny balizy? Vavaka. Miombola tsara amin'i Jesosy mba hatonga anao tsy mora asa fotifoty ny karazana feo be dia be. Zao ane olona ny tena tao ambadika iny, le olona no izy sady tsy mpanao ankety avy amin'ny brigade criminelle, tsy olona nanao fianarana momba an'izay fa olona mpanao Facebook tsisy atao marainaka ataondro arivo, zany ve no hainonao? Mihaino an'i Jesosy. Mizavatra be dia be larenina satria ianao zany mialetso efa tena halleloia, olohany efa tsy rambony, ambony efa amin'ny folo reo avy eo misy Facebook sendra mitsipalitra to dia reno be mihitsy hoe mandranitra ranofo miantso adipoko. Dia mbola jerevanao ihany iny. Arovo ny fonao mihoatrino izay tokony ho tandremana. Tsy izay tenen'ny olona ny marina. Ary eo ka ny olona rehetra andainga. Anankiray irery miteny marina. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Karaha misy miteny any hoe tsy tafavoaka intsony Madagasikara. Za te hiteny aminao, misy anjara tsara ho man'Andriamanitra ao an'ity fireneny ity. Niza tsy mino an'izany mba atao visan'ilay vitsy ianao. Mahita an'Andriamanitra manomana programa feno voninahitra. Tsy olona ny resako eto fa Andriamanitra. Dia ahoana pasteur tena ny situation hoe pasteur ty afera be dia be ty. Mivavaka amin'ny firenena ve aloha ianao? Omaly zao seky sorena momba firenena ndray. Omaly. Dia lasa nandiny teny fa mina moa zany no hosorena. Fa inona le raison mahatonga hosorena? Satria misy zavatra mana fotoana. Ok. Mivavaka ianao miady amin'ny tenanao mba tsy hanimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra le fahasorenanao. Dia misy zavatra petraka Andriamanitra natao fonao. Lalana io amalinan'le vavaka. Ny ao am-ponao zao dia zao ny lalana eritreretiko. Tonga dia misy
volamena 3 taonina hita ny ananina. Ianao ve sida fotrotro izany ve Andriamanitra rehefa mamaly? Fomba valian'Andriamanitra vavaka atolotra mihitsy aloha zanak'olona. Eo amin'ilay ohatran'ny tsekenao mihitsy Jesosy ve sanatria za mihitsy niady. Sisy ripetera mety mitovitovy mety tonga dia le hoe karaha azakazaka ty ana maître nefa zay mihitsy le lalana. Tena akaikinao tsy tonga tany Egypte Josefa hoe raha tsy nankala azy ny rahalahany hoe tsy tanteraka ny famonjena hoe raha tsy namadika Jodasy hoe misy zavatra iainanao zay hoe miara-miasa mahasoa reny hoe rehefa tsy mijery olona ianao hoe fa mijery an'Andriamanitra hoe. Dao tsika hitane afen'Andriamanitra hitranga io fa io le lalana anairana tsy haiko hoe iza anovana tsy haiko hoe izy tsy miditra any amin'ny vavaka any miditra. Samy miatriky ny azy. Raha tsinako izay rery ve miatrika eo? Aleo Andriamanitra hiasy. Any zao misy olona tena mivavaka mandohalika mihitsy Andriamanitra. Zay le objectif fa tratra. Ianao ve mieritreritra fa tsy fantatry ny tompo ve ny ampivavaka olona anankiray io? Ianao ary vitany na ampivavaka anao andro. Eritrereto iza nino an'izany hoe talata maraina tonga hivavaka eto. Iza ny saina an'izany? Na za eto ary tsy tonga saina. Satria rehefa Andriamanitra miditra tsehatra. Tadio fa mampiasa mpanarato izy. Dikan'izay hainy manarato anao io. Dia tsy tokony atahotra ianao. Tsy tokony hitebiteby hoe dia ahoana anao ahoana indray. Rehefa Andriamanitra no mikontrôle sy mifehy ny zavatra rehetra satria misy olona tsara toetra mivavaka ary tsy mety mahita zavatra ratsy dia fiafarany io tsara. Tena akaikinao fiafarany zavatra rehetra tsara hoe rehefa miombona amin'Andriamanitra tsara ianao manaiky hanina fo tsara ianao hoe. 5 aminaran'i Jesosy zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka aminy kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'Andriamanitra eto dia ozy izy hoe izay tafasaraka amiko dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'Andriamanitra ny mahay ny zavatra rehetra tsy projet satria misy olona tsy voatery miaina communion nefa mahavita projet na manangana zavatra na asa mandeha fa inona ny resahany eo amin'ny jaona tonga 12 misy zavatra tsy vitanao mihitsy ozy izy raha vao tsy miray amiko ianao raha vao tsy ao amin'ny communion tsy mety io. Fruit io resahan'i Jesosy io. Ary mahavariana fa amin'Andriamanitra ny mahay manao ny zavatra rehetra toetra. Ianao zany raha miteny hoe nanangana trano 30 any ray volana. Tsy manaitra an'Andriamanitra satria ny lanitra vaovao ary mety ray segondra nanaovany azy. Fa hoe ianao mavita mamela heloka. Mampitsangana ny tompontompo sy ny mpanjakampanjaka eo amin'ny seza fiandrianana zany. Ny ahafantarako an'izany vao namela heloka Stefana, Jesosy mihitsy nitsangana an-tsena azy. Rehefa mihaona amin'olona lehibe ianao na mpanjaka na président dia ianao no manantona fa tsy izy. Raha tsy hoe président efa manetry tena sy mpanjaka efa mahay lesona sekoly mpanatrika itsika ny talata maraina sy ny latsinainy maraina eto ary mety mpamonjy zomako angambany izy. Mety efa mpamonjy sabotsika io. Dia tsy voatery mitsangana izy rehefa manatrika ianao satria izy lehibe eo. Fa teto vao namela heloka Stefana, namela heloka an'izy izy, namela heloka ny mpitorabato rehetra, namela heloka ny Saul izay nanangany rehetra mihitsy tany hoe nandranitra mihitsy Saul io mihitsy ny tena sakana ho amin'ny fivelaran'ny fivavahan'ny Jiosy. Dia le famelan-keloka izay nampitsangana an' Jesosy. Ka ny mampitsangana Andriamanitra amin'ity taona ity tsy ianao havita asa be fa ianao mahavita maneho toetra tsara be. Be dia be amin'ny olona be dia be. Ny fruit na ny vokatra io voalaza ito zany hoe mahavita na inona na inona. Tsy le mahazatra hoe mahavita trano fa le mahavita mamela heloka. Ny fiainana malazo zany tsy hoe maina tsy misy vola, hoe malazo azy rehefa malazo ny fitafiny, malazo ny fidiram-bolany, malazo ny tsenany, malazo ny botikany, malazo ny page facebookany, malazo ny tranony. Tsy izay ny malazo amin'Andriamanitra fa ny toetra. Joela toko voalohany 12 aminaran'i Jesosy. Maina ny voaloboka malazo ny aviavy, malazo koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia, ny paomazy dia ny hazo rehetra ny an-tsaha, tsisy raisina daholo. Eny, malazo ny fifaliany zanak'olombelona.
Hitanareo ve ny mahatonga an'Andriamanitra miregle problemana toetra? Satria avy ao amin'ny toetra io no iovanjavatra be dia be eo amin'ny fiainanao, fa ny tenen'ny androany dia toetra avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Rehefa malazo ny fifalianao dia lasa malazo ny birao anao. Dia mahatonga ny birao anao malazo zany tsy ilay birao mihitsy ny hoe te halazo teo, fa enao ny malazo. Ny fifalianao no malazo. Zay mahatonga l'izy tonga dia napetraka Andriamanitra ho ao anatinao, tsy sentiment charnel les fruits, fa décision spirituelle. Tsy hoe miandry zavatra misy fifaliana vao mifaly ianao. Raha zay mantsy dia tena mitsotra aminao marina ohatrany tsy dia tena isy fifaliana raha eto Madagasikara resako loatra eto. Fa tsy miandry an'izay. Fa tian'Andriamanitra no hifaly tsy amin'ny zavatra hita ny masonao, mety irianao, fa amin'ny zavatra efa ataon'Andriamanitra hita amin'ny masonao, sy amin'ny zavatra tsy hita ny masonao dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa misy tavoahangy anankiray ka atsasany sisany rano anatin'ilay izy, dia misy ny mahita an'ilay izy hoe atsasany sisa. Izany hoe marary izy ny amin'ilay atsasany efa lany. Fa misy mahita kosa hoe mbola misy atsasany be zao. Tanao zay fomba fiteny zay ohatry ny inoko fa manaitra ny sofon'ny tompo. Satria mora mahita ianao hoe zay misy eo mbola ampy afaka hifaliana sy hitsikina, fa tsy fatra-pimonomonina lava amin'izay ohatry ny efa lasa sy efa ny voarimbona tamin'izay misy ilay tananao. Ka atao ohatry ny resahako ary. Ny olona manana toetra na manana fomba fijery mety ho lavitra an'Andriamanitra, vao anesorana para anankiray dia efa menomena izy. Efa nisy lakasady ve? Satria ilay anankiray kely nandrombinana ny lasa mamparary ny fony, fa tsy ilay ambo mbola azo zaraina. Tena kaiky ianao, tena vita be ve ny fiainanao hoe? Ohatrany tsy marina zany hoe? Averena, ohatrany tsy marina zany hoe? Misy antenainao hoe? Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Misy antenainao fa le fony tsy misokatra avy amin'ilay fahasorenina dia tsy mifankahita amin'Andriamanitra, dia ohatrany hoe départ à zéro tsy nininina zany ianao vao maraina. Ianao hoe tsy départ à zéro départ à Jésus. Alléluia. Ny andiny fafito aminaran'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Ny sujet de prière andrasan'Andriamanitra araka ity Jaona 15 ity dia ianao mitondra mbavaka mba hiaina an'ilay toetra, fa tsy hoe anana satria ilay izy efa ao. Tena akaikinao, rehefa manana fanamasina ianao hoe dia efa manana an'ilay toetra tsara ianao. Fa mila mianatra mamoaka an'ilay izy hoe. Azontsika ve? Ohatrany hoe omena coco be iny ianao, coco. Dia tsy hainao mamaky an'iny, dia tsy mangataka ianao mio coco, efa misy ny tananao. Fa ho ampianarin'Andriamanitra ianao hamaky an'ilay entanao hoe fanaovan'ny olona ilay. Za efa nanandrana fa tsy voasokatra. Tsy hoe misy coco siantsa tonga dia hainao azy iny. Ny zalazo ilay anao anaovana firy, anaovana dia sisy pipety. Vita. Ianao ohatra mievina fotsiny efa misy pipety sady anatin'ilay izy. Enarana, tena akaikinao, enarana le toetra hoe. Ozy izy Jesosy mienara amiko. Le sekoly zany, Jesosy le sekoly. Ke ianao tsy mihaona amin'ny mpampianatra mihitsy isan'andro. Inona ary moa ny cours ampitainao? Télétravail, tsisy an'izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mihaona amin'ny mpampianatra ianao dia ampitainy le izy. Ohatr'izao le malemy fanahy. Ohatr'izao ny mamindra fo. Ohatr'izao ny manetry tena. Tokony ho zakan'le teny isika hivavaka angetaeta hiaina n'le vokatry ny fanahy, hiala amin'ny asan'ny nofo. Ny sujet de prière tokony ataontsika fruit. Le fruit resaka mazava angamba zay tsy hoe mangataka ianao satria efa ao le izy rehefa nandray an'i Jesosy ianao, fa ianao mianatra mamoaka an'le izy mifanaraka amin'le situation mitranga sy miseho. Ary zay mahafinaritra ny fruit de l'esprit, avy mivavaka ianao mamoaka an'le izy. Dikan'izay avy miresaka amin'i Jesosy ianao vao mahay mamoaka an'le izy. Ohatra, misy zavatra mahasorena be dia mivavaka ianao dia tsy sorena. Fa tsy hoe niala le olona mahasorena.
tsy le olona miala fa le fahasorenana ao anatinao. Ary le olona mety manohy mampiditra troisième izy ary mety ho quatrième mihitsy amidinga amin'ny fahampahasorenana anao. Mba ahafahanao koa mampiditra cinquième mihitsy vitesse resaka fiara zany moa zay tsy mahazo. So dia hoe fa mipasinina ary ny le pasteur ty quatrième dia lasa midina cinquième nefa ny any an-dakilasy cinquième miakatra quatrième. Tsy lakilasy ny resahako fa vitesse Ka rehefa mampiditra vitesse na fahasorenana zay mety olona zay aloha ny dingana misy azy dia ianao koa tokony mampiditra vitesse automatique ny tena fahalemem-panahy. Aiza moa ny ilana fahalemem-panahy? Ao an-trano aloha raha izay. Rehefa misy olona mahasorena. Raha vao misy fahasorenana zany dia fantatra hoe misy fahalemem-panahin'Andriamanitra atao anatiko. Tsy voatery hitabataba, afaka mangina. Tsy voatery hosorena, afaka honena. Tsy voatery amaly, afaka mivavaka. Tsy voatery anazy ny ale dia anano retoro. Fa afaka atao hoe anazy ny ale dia asika hoe loya. Zany hoe fideranan'Andriamanitra ny réaction anao. Nefa le situation tsy mahafinaritra. Tena kaikinao, le izy tsy mahafinaritra hoe Ny lojika dia hoe misy zavatra tsara mitranga eo fiainanao tokony tafaderan'Andriamanitra kosa ianao Fa le ianarantsika eto ao anatin'le ohatrany tsy izay mihitsiny dia tsy tokony hiova ny réaction anao satria ampianarina ianao hifaly. Tsy midika hoe hifaly satria fa hifaly na dia. Alleluia. 17 aminaran'i Jesosy le vakintsika teo averiko. Angatao zay tianareo na inona na inona. Valim-bavaka gogo rehefa présent fruit. Ka tsy tonga eto anentana anao hoe midira amin'ny fruit fa misy agogo miandry ao. Tsy izay le principe. Tsy finoana agogo ny ialanao eto. Fa raha fantatra hoe izay mihitsy ny tena ompon'Andriamanitra. Na tsy nafantatra anao hoe agogo ny ao ambadika le izy dia hiaina an'le toetra ianao. Mampafantatra anao fotsiny hoe Jesosy nanokatra raha vao mety ny toetra dia azo omena le izy. Saintsainy hoe misy olona anankiroa ao. Ray tsara fanahy. Ianao zany. Amen. Ray ratsy fanahy. Le olona anankiray izay tsy ianao. Ary tsy le olona eritreretinao. Tsy mpitondra koa le izy. Fehezo mihitsy ny sainao io. Tonga aty le izy mihitsy fa fehezo ny sainao. Mandreraka be fa fehezo. Misy tsara fanahy ao dia misy ratsy fanahy anankiray. Omena miliara avy ireo. Inona ny tranga? Enao zay misy enao zay misy ny tena zay. Misy dika an'izay. Satria maninona? Oloza ho an'le tanàna. Ny moyen ngeza be ny ampelantanany ratsy fanahy. Satria ho ampiasainy amin'ny ratsy iny, anaovany ratsy. Ary tsisy afa-tsy faharatsy iny. Fa tehiteny kosa raha any ampelantanany tsara fanahy kosa iny. Dia zavatra tsara. Ka ny resantsika eto tsy miliara fa toetra. Amboariny toetra anao. Itsio anatrehan'i Jesosy ny toetra anao. Maneke hoe ty ve zany napitsoka hatramin'izay? Eny tompoko, io. Vao marina mijereva fitaratra. Milamy mialandro any. Aza miandry izy teny zany, teneno ny tenanao. Zany hoe nampianaran'ny salamo. Fa maninona ianao mitanondroka ry fanahiko fa izy io miresaka amin'izy io. Izy miresaka amin'ny tenany. Tonga ny fotoana ry avy ny iresahanao amin'ny tenanao. Raha mamety tsy ny andalana. Any tsy miandro bus dia hoe fa va ela ka le izy ane hitany lahy le raha mba mety tsy ny andalana. Fa rehefa mangingina dia tena zay le hoe mitsangana miazava hozy izy. Misokatra ny agogo rehefa mety ny toetra. Satria na ny fon'Andriamanitra ary tsy matahotra ny mehanao na inona na inona rehefa azo ny antoka fa tsy hoentinao, animbanao sy animba ny hafa. Farany 15:20 aminaran'i Jesosy. Raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ray dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray, izy no vavolombelona
anambara. Ny fanahy masina dia afaka mirevele aminao Jesosy sy ny toetra ny ainany. Ilainao zay ahafahanao manahaka azy. Andro maraina, sitrana ny toetranao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ambadika izay fanasitrana izay, sitrana ny vatanao. Foravoravo, mahasalama tsara. Miatraika any amin'ny fahasalaman'ny nofinao, ny fahasalaman'ny ainao, aseho amin'ny toetra. Ny olona tsara saina, tsy marary an-doha. Tsy midika zany hoe izay marary an-doha rehetra koa dia ratsy saina. So dia mifandiso ny any an-trano. Hoe mba mitaraina zany ilay hoe hay mananina kely alohaka, ratsy saina. Ny anjaranao tsy mikondane, tsy miakuze, tsy mijuge, tsy mitsara, tsy manendrikendrika, tsy manameloka, fa mivavaka. Inona ny réaction an Jesosy? Tsy ino nanota izy izy ka, tsy ny rainy, tsy ny reniny. Fa zavatra izao isehony ny asan'Andriamanitra. Dia jereo fa namitantara ny olona very eny amin'ny elo ary Jesosy tsy manona ny anaran'ilay olona very eny amin'ny elo. Tsy hitako tany ny anina. Lazarosy mahantra no voatonona anarana, fa ilay mpanan-karena very tsy nasiny anarana. Satria misy zavatra ao. Tsy hoe very sy resy izy dia mbola maika hitsahana salam-baraka. Fa zay zany aloha. Mianatra zavatra ohatr'izany ankeotsika. Tsara toetra, tsara fanahy. Rehefa ny olona ny tianao dia mahita hirika foana ianao iarovana neny. Tiavo ny mpitondra anao. Mahita hirika hitiavana azy foana, hitondrana ambavaka azy foana. Zany ny agape zany. Ka ilay zay pasteur, mangina aoka izay. Tiava fotsiny. Manodidina izay rehetra mihaona aminao, mahita hirika hoe Andriamanitra, misy pôly tsara ao ambadiky ny Saoly manondrana rangaha. Misy potentiel na fahatsara-panahy mitady ho sarinao fa za naiko fitaovana hiara-iasa amin'ny fomba fijerinao tsara hamoaka an'izay tsara mety mbola tsy hitako ao anatin'ity olona ity. Tsy io ny tena version ny olona io, fa izy manahaka anao. Amin'izay fotoana izay miena ny kritika dia mitombo ny compliment. Ilainao anie zany amin'ny fanasitrana tokantranonao. Miena ny fijerevana défaut. Tena hitam-bavaka pasteur tena. Miantitra ilay vadiko. Ary ianao. Ary ianao hoe. Aza efa mamezakezaka makamaka inona? Ozatra efa miroraka be ko mbola atao inonao? Amboary ho fo. Hitanao amin'izay ve ilay zavatra ohatrany hoe ny afo nefa ianao koa ao anatin'ilay izy. Zaranao ary ianao mbola tia vadinao aminao io. Za tsy miteny efa miezaka be izy. Fa samy miaina ny agape nareo menakavy ao an-trano. Zany zao ny tian'Andriamanitra iainana. Dia anatin'izay sitrana ilay tokantrano. Sitrana ny fo, sitrana ny fijery. Satria manaiky ianao iaina ny toetran'Andriamanitra avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Manasanao hitsangana. Anao vavaka tsika tompo. Ampianaro iombona siray aminao foana. Atonga amoaka ny toetranao ara-potoana. Satria kay mamaritra ny rapitsoko ny fiovan'ny toetrako androany. Asa raha tontaranao dia ataovy izany vavaka izany. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sarobidy aminay ny teny apetrako eny ambava-mpanomponao tsiraray avy. Andro maraina izay miverina eto anatrehanao. Entinay ny etaentanay iaina ny vokatry ny fanahy. Iaina ny vokatry ny fanahy avy amin'ny fiombonanay aminao. Fa tsy mety ilay izy raha vao tsy miombona aminao aloha. Ary manova sy mamaritra zavatra be dia be ho amin'ny hoavinay sy ny ampitsinay, ny fifehezanay ny tenanay. Izay ilay fahononam-po, maîtrise de soi, ianaranay ianao. Mba tsy ho amin'ny fotoana mahafinaritra ihany no hifalianay, fa amin'ny fotoana rehetra. Ary marina loatra zany satria ny fanatrehanao miaraka aminay ka inona ny fifaliana mihoatra tokony tadiavinay. Mihoatra noho ny fahafantarana fa enao miaraka aminay ao anatin'ny situation rehetra. Androany izay tena mino fa misy fanasitranana toetra, fanasitranana fisainana, fanasitranana fomba fijery, fanasitranana fiainana. Ary nizaniza tonga eto androany dia zavela isy na dia raiza tompo ka hiala maina avy eto amin'ny fanatrehanao.
raha misy manana difficulté resaka famelan-keloko mbola fotoana mahamety androany anampiana ho azy tompo ao zany no angatahnay mba ho afaka mivesatra hiala ny sakatsakana satria manakana zavatra be deaibe le fotsy mety misokatra ho amin'ny sitraponao sy ny toetranao tsarovany ny tokantrano tsiraray avy iaina fiadanana iaina fifaliana iaina ny fiainanao tsarovany koa zay rehetra hiatrika ny asa ny zanakao rehetra zay hiatrika fianarana ianao no mampianatra avy aty amin'izao toy izao no hitana fahoriana dikan'izay tsy voatery afinaritra ray daholo ny zavatra mitranga rehetra ampianary zay amoaka ny toetranao ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpitondra ho an'ny mpanapaka ho an'ny lehibe ao ampiasana indrindra ho amin'ny vady aman-janaka ny tsiraray avy misaotra raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anara-maheran'i Jesosy tena mikatsaka izay ny fankasitrahanao mikatsaka izay ny fankasitrahanao tsarovy amin'ny fanotronanao mihetsika sy miasa rehefa mahita toetra masaka ao am-pon'ny olona ny tsiraray avy ianao le mahay manao mihoatra noho izay heverinay mihoatra noho izay inonay tsy noho ny amin'ny assistance ny ovany toetra fa satria mendrika an'izany fiovan'ny toetranay zany ianao sy ny fiaretanao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ampio izay tokony ahay amoaka faly amem-panahy ahay anetry tena ahay hifaly ahay anampiadanana anana faharetana miara-miasa tolo za rehetra zany fa me mandroso izay tompo ampahirezinao sy atsanganao sotra betsaka mianaran'i Jesosy amen tsy hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary mahazo toerana vetivety anao fanatritsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra fa manome teny izy eto fanatrehany ary mampahery atsika ny solution omen'Andriamanitra atsika dia solution avy amin'ny fiombonana anisan'le vahaolana nomeny dia ny faneketsika hiova toetra fahafahantsika miova toetra nefa tsy hoe miova toetra rery ho azy eo ianao fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra no hiovan'ny toetranao hifanaraka amin'le toetra n'Andriamanitra hiarahanao isan'andro zay mahatonga boky nobolina amin'ny teny hoe zay miara-dalana amin'ny endro izy dia lasa endry tandremo namanao raha ohatra manana namana mpiteny ratsy ianao dia tandremo fotsiny fa lasa famindra miaraha amin'le namana mpiteny salamo ireny vao mihoana tonga dia manenao mitanondrika ry fanahiko vao mihoana fotsiny tsisy hoe bonjour minanao mitanondrika ry fanahiko mahafinaritra ndre zany ianao zao vao andita tara hoe sao zany le problème ao tokantrano hoe Jehovah mpiandry misy balizy foana mahita fa misy tsara toetra be dia be niara mivory andro amin'ny maraina fitahina ho any ankonanao ianao fitahina ho amin'ny manodidina anao reny olona kivikivy reny vao mahitanao miala vao miala bizy fotsiny dia tsikitsiky daholo ny eraky ny coopérative ny sofera sy ny satria olona tsara toetra ianao alleluia dia hitahanao Andriamanitra ao anatin'izay araka le teneniko teo tsy noho ny amin'ilay agogo dia mody manova toetra tsika ho vao fotsiny eny ho vao fotsiny miova tsara fotsiny tenenkikinao possible le fiovana hoe aza matahotra hoe afaka hiova ianao io hoe hoy Jesosy hoe amen na taontsika hitsangana ary ao fofontanao dia isaora Andriamanitra ny fotoana andro amaraina ankasitrao fonao manontolo mbola isan'izay nitahiny ianao nataony nandreny teniny inoky anko fa nisy nandreny feoany teto ary mihinao fa tsy ho verimaina ny fitarihan'ny fanahy tonga teto nitondrany ianao teto raha aminaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra ny amin'ny fanatrehanao mitondra fahavokisana sy fahafenoana fahavokisa-pifaliana manaitra mitarika anay mandrakariva ianao ary mivavaka izay mba tsy ho very le fotoana natongavana teto amin'ny fanatrehanao tsy ny ho ny amin'izay mety ho tianay ho azo avy aminao fa mianatra izay hanome izay andrasanao sy tianao avy aminay tsy noho ny amin'ilay agogo fa lay fiovana tokony hiainanay mihitsy eny tompo na tsy misy ary ny mety ho valina ny fiovanay dia tena tokony hiova izay hifanaraka amin'ilay ao am-ponao atonga ny fiarahana aminao tsy hisy sakatsakana ary tsy hisy fanelingelenana tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto andro amin'ny maraina amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tonoana sy tsofina rano tahin'Andriamanitra ianao tahin' Jesosy ny journée anao inoko fa ho feno zava-tsoa ny journée anao satria feno zava-tsoa ny ao am-ponao
mahita fa hifanena amin'ny zavatra tsara ianao androany satria misy fahatsarana ekenao ameniny ao anatinao ho tsara ny fijerinao amin'ny anaran'i Jesosy ho tsara ny fisainanao amin'ny anaran'i Jesosy ho tsara ny zavatra tenenin'ny vavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avy miaraka amiko ny tontolo androko androany a miaraka amin'Andriamanitra a tsy resy zany a mandresy amin'ny anaran'i Jesosy mamoaka ny toetran'Andriamanitra a miova ho any amin'ny fahatsarana mandroso any amin'ny fahataterahana fiadanana eo amin'ny fiainako fiain'Andriamanitra atao anatiko fiain'Andriamanitra amin'ny tokantranoko mety tsara izay menakavy kely mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra feno Andriamanitra izay feno Andriamanitra ny ao an-trano feno Andriamanitra ny amin'izay rehetra le tsy mora mikizitiny zantsony a tsy raty sainy zantsony a tsy mitsara n'izaniza ohatran'i Jesosy tsara fanahy tsara toetra tsy manondra ny zantsony a tsy mora lavo zany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy azo iorakoraka mafy ho an'ny tompo moa hoe halleloia sarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao a sy ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Azadino fotoana antsika rapitso sekoly a mbola hitomboantsika amin'ny fitiavantsika